Izay manara-dia an' Jesoa no tena olona afaka. Ny ainga Elize ka nanaraka ny Eli. Voaantso amin'ny fahafahany ianareo. Nanapa-kevitra kan Jerosalema Jesoa. Teny an-dalana dia nisy nilaza taminy hoe anaraka anao naiza le anao. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Ombantsika mianakavy eny ny Tompo, ho tanteraka tokoa anay izany. Dia faly nitsidika antsika mianakavy ary amin'ny alalan'izao fifampisarana ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarany fiangonana izao amin'ity Alahady 9 Jiona 2024 ity ary dia misaotra an'Andriamanitra manokana isika eto amin'ity tanindrazantsika ity afa mankalaza ihany koa ny fetim-pirenena dia hitondram-bavaka manokana ny tanindrazantsika, hitondram-bavaka ny mpitondra, hitondram-bavaka ny vahoaka rehetra mba samy hoeniky ny fahasoavan'Andriamanitra. Atria izay no fototry ny fampianarana hitondrantsika vavaka ho an'ny firenenany hoe izay manara-dia an' Jesoa no tena olona afaka. Mifanandrifindrindra amin'izay fankalazana izay hoe nahazahoana ny fahaleovantena ny fahafahana dia akinitsika amin'izay fahasoavana entin'Andriamanitra amin'ny vavaka ataontsika mianakavy ho an'ity tanindrazantsika ity. Entin'ny Masindalioka manjoy ny dia an' Jesoa mialohan'ny atrian'ny fanoloran-tena eo amin'ny azo fijaliana ho famonjena an'izao tontolo izao isika amin'ny alalan'ity evanjely ity. Efa tombotra ny andro tsy maintsy analana an' Jesoa hoy Masindalioka. Tamin'izay dia naniraka mpianatra izy aloha lalana azy izotra ho an'i Jerosalema. Teny an-dalany reto iraka, Jakoba sy Joany moa no voalaza amin'ny Masindalioka, dia nivily tao an-tanàna ny Samaritanina aloha mba hanomana ny fandraisana fa tsy nety nandray azy reto olony reto satria akoatra ny tsy fankazahoana teo amin'ny Jody sy ny Samaritanina moa dia no heverin'izy ireo fa ho an'i Jerosalema ny dian'ny reto iraka ireto fa tsy ho ao aminy velively. Rehefa nahita izany fihetsika izany izy mirahalahy dia tezitra ary nangataka lalana tamin'i Jesoa mba hanome azy ireo fahefana handatsaka afo avy any an-danitra ho an'ity tanàna ity. Manoloana ity fihetsika eto katezerana dia nananatra azy ireo Jesoa mba tsy hoetika fanampo ary nampahatsiaro fa tsy niamono na nirahana ny zanak'olona fa niamonjy ary niamindra fo fa tsy hanao valifaty. Mba tsy hisiany ny fifandirana dia nifindra vohitra hafa izy ireo. Fa rehefa mbola teny an-dalana monjy vohatra io Jesoa sy ireto mpianany nisy nilaza fanaraka azy. Karazan'olona 3 samihafa no samy nilaza fa vonona nanaraka an'i Jesoa ary samy manana fanazavana nentiny teo anatrehany. Ny voalohany ary nilaza hoe anaraka anao naiza le anao. Fangatahana atao tsy misy fepetra na adivarotra. Saingy Jesoa mahalala ny eo amponin'ny olona tsiraray ka avy dia novakiany batsilana. Fa raha hitady tombotsoa na te hiadana andositra ny fahoriany izao tontolo izao no anarahana azy dia diso hevitra izay manana izany fikasana izany. Ka io nolazany mialoha fa raha fiadanana sy tombotsoa ny katsahana tsy afaka anaraka azy velively satria ny ambodia manandavaka ho Jesoa ary mivory manidina manana ny akany fa izy tsy mba manana izay ampandriny lohany. Ny faharoa dia izy Jesoa mihitsy ny antso manara. Saingy ity voantso indray no mbola nangatakandro nilaza fa misy antony lehibe tsy ahafaha mamaly avy hatrany ny antso dia ny fahafatesandrainy ka mbola andevina aloha vao afaka anaraka azy. Mazava ihany koa ny valiteny meny Jesoa, toa mafimafy ihany raha amin'ny maha-olombelona ny jereny. Avy ianao maty andevina ny maty ao aminy Jesoa, vienao mandehana mitory ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy sanatria manao tsinotsinona ny fiainana maha-olombelona sy ny fiainam-pianakaviany Jesoa eto fa tiany asongadina fa sarobidy lavitra mihoatra ny fiainana eto amin'ity izao tontolo izao ity ny fitoriana ny fanjakan'Andriamanitra ka tsy maintsy mahafoy na dia izay heverina ho sarobidy indrindra aza izay teo tonga mpianany. Ny fahatelo
dia nanam-pandriana anaraka an' Jesoa toy ilay voalohany saingy nanambara avetrany ny tao am-pony. Vonina izy ny handao saingy mba hanao veloma ihany aloha ho mari-panajana sy mba ho fantatry ny fianakaviana ny dinale saingy mazava ihany koa ny valiteny azony. Rehefa mety ho mpitarika angady mierika dia tsy zaza amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho Jesoa. Ilazany fa rehefa manapa-kevitra hanara-dia azy dia tsy tokony hisy tsony hamatopatotra na hampisalasala ka mahatonga hiverin-dalana. Porofon'ireo valiteny men Jesoa ireo ireto karazan'olona telo samy hafa maniry sy nantsony hanara-dia azy reto no voalaza ny loha hevitra arosy ny fiangonana amintsika amin'ity herinandro ity. Izay manara-dia an' Jesoa no tena olona afaka. Fa ilazany fa tsy tokony hisy zavatra ny antony hafa anakana na analokaloka intsony ho an'ireo izay manapa-kevitra fa hiaraka aminy sy hanara-dia azy. Mety ilaza amin'ny maro amintsika fa ireo prehitra sy relijiosy ny tia ambaran'ny evanjely ity. Diso hevitra sika fa ny fiainana maha-kristianina mihitsy no asehon'ireo endrika karazan'olona telo ireo, satria isaky ny sakramenta raisina manomboka amin'ny batemy dia efa fanapahan-kevitra hanarahan-dia an' Jesoa sy ombi-piainana aminy. Ny tanjon'ny fanarahan-dia azy dia mazava fa tsy fiadanana na fahasambarana eto amin'ity fiainana mandalo ity no katsahana fa le fahasambarana any amin'ny fiainana mandrakizay. Mitako famolahan-tena sy fahafoizana tanteraka, eny fa na dia izay heverina ho sarobidy indrindra aza izany fanapahan-kevitra izany. Tsy vitantsika amin'ny herintsika samy rery zany, ka io natonga masin-dapoly amin'ny vakiteny faharoa ilaza avy alao ny fanahin'Andriamanitra hiasa ary meteza hiara-miasa amin'ny fanahy masina mba hahafahana mamaly ny antsom-pitiavan'i Jesoa dia ny hanara-dia azy tsy misy fepetra, tsy hitady tombotsoa ary anana faharetana hatramin'ny farany. Io faharetana io no tena antoko ny famonjena ho antsika. Fa merimberin' Jesoa tamin'ny mpianany io, maro ireo nanaiky hanara-dia azy, kanefa tamin'ny fotoan-tsarotra dia nandao azy. Tsaroantsika izany tamin'ny fampianarana momba mofo velona ka nandaozany mpianatra maro an' Jesoa, ka tamin'izay izy nitodika tamin'ny apôstôly ianareo kove mba handeha. Satria ny fampianarana momba amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia hitodiana mandrakariva amin'izay antso napetrak'Andriamanitra amintsika ary manalantsika amin'ny fitodiana amin'ny tena manokana fa manaiky hivoaka amin'ny tontolo-piainana ahafahantsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka tsy hoe rehefa mirotsaka ao dia efa ao anatin'izay, fa ny tena andrasan'Andriamanitra amintsika dia ny fananana faharetana hatramin'ny farany. Ka io no antitraterina hoe ny sakramenta raisitsika amin'ny maha-kristianina antsika, ny batemy, ny eukaristia, fankairezana, ny firosoana amin'ny lalam-panambadiana kristianina ny sakramentan'ny mariazy, ny voady atao amin'ny fiainan relijiosy, ny sakramenta ny fandrarana masina raisin'ny diakra, ny pretra, ny eveka, lalana iantson'Andriamanitra ary fanapahan-kevitra iombonana amin'i Jesosy Kristy. Fa ny andrasan'Andriamanitra amintsika dia ny hoe voatanantsika hatramin'ny farany ve ny teniny mena, satria izay aritra hatramin'ny farany no azo ny famonjena hoy Kristy. Dia angatahantsika azy amin'izao vavaka izao mba samy aritra amin'izay niantson'Andriamanitra antsika tsiraray avy isika, ary dia hitondra izay mandrakariva amin'ny alalan'ny vavaka, fa ny vavaka no amezan'Andriamanitra fahasoavana ary etantsika amin'ny teny napetrakitsika taminy araka ny ohatra mimeny Jesosy Kristy. Amen. Ombantsika mianakavy eny ny tompo ho tanteraka tokoa any izany, dia androtsaka nitsodrany amintsika ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Hitantana ny fiainantsika ny Kristy, hisaorana ny Andriamanitra dia samy ho ten'Andriamanitra ary.